Amkafalina trandray topolasy topoko vavy no ensidina tokatranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery sy atolotratsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany resahantsika misimisy amin'ny derive ity ny tontolon'ny baolina kitra eo ihany koa ny taranja baolina lavalava eo ny taranja kickboxing sy ny maro hafa fa entsika manomboka ny fotoana ary amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny taranja baolina lavalava tanterahana tetsenin'ny kianjan'ny malakama ny andro voalohany amin'ny fedinany amboaran'ny analamanga eo amin'izany taranja baolina lavalava izany dia tsara fanombohana ary iry zareo tamin'ny Manosbe sy ny RC ary ny Matadoria tamin'ity toloakandro ity. Tsara fanombohana ny tamin'ny Manosbe, ny RC ary ny Matadoria nandritra ny andro voalohany amin'ny fedinany amboaran'ny analamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava. Taorin'ny andro voalohany androany ary tetsy malakama dia samy nivoaka mpandresy avokoa izy ireo. Ity lalao rahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny tamin'ny Manosbe manao akanjo maitso sy ny 3FB manao akanjo fotsy. Resin'ny tamin'ny tamin'isa mazava 437 teto ny 3FB. Afabela tamin'ny 3FB araka izany ny tanora Manosbe milalao. Neny taloha tamin'ny ankapobeny dia tafiditra tao anaty lalao hatrany ambolohany ka hatramin'ny farany ny taminy. Teo amin'ny zaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 423 ny taminy. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niezaka nampifanakaikinisa teny amin'ny Solaitrabe zareo 3FB ka nahatonga baolina nety tanana izay nitokon'izy ireo 7 ka nalasa nisany 20. 420 no 20 ny isa teo 10 minitra teo amin'ny fidirana faharoa. Teo amin'ny minitra 5 dia nahatonga baolina nety tanana indray ny taminy ka lasa 130 ny isa teny amin'ny Solaitrabe. Nijanona teo nefa ny isa teny amin'ny Solaitrabe fa samy mbola nahatafiditra baolina ny rototo izay nijanona teo amin'ny isa 130 isa farany nisarahan'ny rototo ka natavavoaka mpandresy ny taminy. Toy izao kosa ireo voka-trava tamin'ity andro voalohany ity. Ny RC nandresy ny Stade Olympique de Limirna tamin'ny isa 12 ary ny Matadoria nandresy ny Semino tamin'ny isa 12. Ohatra ho tompon-dakany ny Lidina Lamanga 17 kosa ny 3FB vehivavy rehefa nandresy ny Semino tamin'ny isa 5 no 4.